Dia miarabantsika rehetra isatokantrano any manaraka trany isika ny fandaram-potoana eto amin'ny FJKM Ambondrona Firaisana ao anatiny izao fihibohana izao anaraka ity fanimpom-pivavahana ity. Ny marina moa ry havana noho ny confinement dia tsy nisy ireo mpiaraka manokana fa ny mpitandrina irery no manatanteraka an'izao asa n'Andriamanitra izao fa isika dia miray fo, miray fanahy eo anatrehany. Dia ampitombona amintsika rehetra ny ry havana malala ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo. Salamo faharoa amby roapolo, Salamo faharoa amby roapolo, ny andiny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo no anatonantsika sy ideratsika an'Andriamanitra. Salamo faharoa amby roapolo, andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Ary satria efa manapaka ao am-pontsika tsirairay avy ny fiadanan'i Kristy, dia iombona amin'izany sika manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonanao no hiderako anao, ianareo izay matahotra an' Jehova midera azy, ry taranak'i Jakoba rehetra mameza voninahitra azy ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra. Amen. Taontsika amin'ny firana fa 7:20, firana fa 7:20 ny andininy voalohany ihany. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra Rainay Masina tsara indrindro, misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao masina izahay izay matahotra anao. Amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, eto amin'ny fiangonanao sy isatokantrano tokoa izay ankehitriny noho ny fanavaozanao ny fiainanay manatanteraka izao fanimpona masina izao. Koa mitenena Tompo fa vonina iaino anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, hiditra avy hatrany amin'ireo tenin'Andriamanitra, vakina sy iainana ary ampitana afatra isika. Dia hivavaka aloha isika. Mbola misaotra anao izay afaka maky sy iainan'ny teninao, tary io lalana tanteraka eo ambany fitarian'ny fanainao masina ny amin'ity andro anio ity indray. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ireo perikopa telo anio ry havana malala: Jeremia 1:30, andiny 10 ka hatramin'ny 7:20, filazantsara araka ny Lioka 7, andiny 9 ka hatramin'ny 17, ary ny Galatiana 5, ny andiny 2 ka hatramin'ny 9. Hovakiko misesy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny teny. Jeremia 1:30, andiny 10 ka hatramin'ny 7:20. Miaino ny tenin'i Jehova ianareo jentilisa, ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitrany zany, ka atao hoe izay nampieliny Israely no anangona azy indray, sady hitandrina azy toy ny fitandrin'ny mpiandry ondry ny ondriny. Fa Jehova efa nanavitra ny Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery noho izy, ka dia ho avy ireny ka hioby ao amin'ny avonany Ziona, dia hitandro zotra ho any amin'ny zava-tsoiny Jehova, dia ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo sy ny zanak'ondry ary ny zanak'omby, ary ny fanahy no toy ny tanimboly voton-drano ka tsy hamalazo intsony. Ary amin'izany dia ho faly amin'ny fandizana amin'ny Virjiny mba amin'ny zatovy sy ny antitra koa, fa ampidiko fifaliana amin'ny fotomaniny, ka ampiononiko sy ampifaliako izy ho afaka alahelo. Dia ho vokisako zava-matavy ny fanahy ampisorona, ary ny oloko ho voky ny zavatsoako hoy Jehova. Amen. Filazantsara araka ny Lioka 7, Lioka 7, andiny 9 ka hatramin'ny 17.
mbola amin'ny anaran'i Jesosy anao makitsika azy manao hoe ary mpianatry Jaona nanambara izany rehetra izany taminy ary Jaona ny antso mpianan'ireo lahy ka ao aminy dia naniraka azy akany amin'ny tompo anao hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika ary noho ny tonga tany aminy ireo lehilahy ireo dia nanao hoe Jaona mpanao batisa naniraka anay ankaty aminao anao hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra jamba maro dia namaly izy ka nanao taminy hoe mandeha ihany ianareo ambarao amin'ny Jaona izao hitanareo sy renareo izao mahiratra ny jamba afaka ny mandringa diovina ny boka malady ny marenina atsangana ny maty ary ny malahelo hitoriana amin'ny filazantsara ary sambatra izay tsy ho tafotoana noho ny amiko amen. Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny mponina tao Galatia, Galatia 5:5-6. Mbola vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoarahanareo manao hoe indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety hofirana ianareo dia tsy hahasoanareo na dia kely akory azy Kristy ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky hofirana rehetra fa pitrosa tsy maintsy makatoa ny lalàna rehetra izy dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza izay mitady ho amarinina amin'ny lalàna efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny amin'ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana fa amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na tsy ny famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Iainantsika ry havana malala mandritra izao volana Jolay izao ny lohahevitry ny fiangonana hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Asa na fahafahana tokoa ny atao hoe fihibohana fa ny anjarantsika kristianina dia hoe manaiky ny lalàna isika ahoana ny anaonao fa olonafaka ianao ao anatin'izao fihibohana izao. Ho jerentsika manokana ry havana malala ny Jeremia 1:30, ny 9:10 ka hatramin'ny 4:20 akatsika fianarana ho amin'izany. Jeremia 1:30, ny 9:10 ka hatramin'ny 4:20 ka nanganana lohateny manao hoe fanehoan'i Jehova ny atao hoe fahafahana. Fanehoan'i Jehova ny atao hoe fahafahana. Voalohany ara asehon'i Jehova amin'ny tsy pino ny fahafahampino. Misy olona pino, misy olona tsy pino. Isika zao pino. Fa hoporofony Jehova amin'ny alalan'ny teniny fa omeny fahafahana isika pino. Dia ny 9:10 sy ny 4:20 no atarafana izany amin'ity tenin'Andriamanitra izay mivakitsika ity. Izao ny tenin'Andriamanitra amin'izany hoe mihaino ny tenin'i Jehova ianareo jetilisa ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any izany ka atao hoe izay nampieliny Israely no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny mpiandry ondriny fa Jehova efa nanavitra ny Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery noho izy. Reto avy ara ry havana malala no anomporofonana izany hoe aseho an'i Jehova amin'ny tsy pino ny fahafahampino. Voalohany porofoina amin'ny tany hafa rehetra indrindra ireo tsy pino fa tsy manary ny olony Jehova. Tsy aivina mantsy ry havana malala fa miditra ao anatin'ny fahababona tanteraka ny zanak'Israely amin'ity fotoana ao anatin'ity perikopa ity. Ka porofony tenin'Andriamanitra eto fa tsy manary ny olony Jehova amin'izany izay ny porofo voalohany. Faharoa mikarakara Jehova. Rehefa avy ny faiziny na kifikifiny sy ny kororoiny dia ampodiny sy angoniny. Ampodiny sy angoniny. Tahaka amin'ny fitandremany mpiandry ondry ny ondriny. Miavaka mihitsy ry havana malala. Misy mantsy ny olona mieritreritra fa hoe kristianina izy dia tsy mba mendrika azy ny famaizana. Itsika nge tsy maintsy miaiky fa mpanoty. Ara-panota isika mila mahazo ny famaizana fa ny zanaka tiana tokoa no anarina ary tsy tsotsoina tsorakazo. Marina loatra raha manafay antsika Jehova kanefa koa mapody sy manangona antsika mba hiverina ao aminy. Ary ny fahatelo, ahafahan'i Jehova tanteraka ny Israely
ary sazinya ireo firenena izay nanababo azy ireo. Zay mihitsy moa filazan'ny azy hoe fa Jehovah efa nanavitra ny Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery no izy. Arak'izany ry havana malala, ny fahafahan'i Jehovah dia porofoina fa tsy very ny zanany, karakarainy eo le fahaizina dia tsaboana, ary saziny izay mangeja ny vahoakany. Manamafy io ry havana malala ny filazantsara ny Lioka 7:12 sy 7:20 ny vakina teo. Namaly Jesosy ka nanao mandeha any nareo ambarao amin'ny Jaona izay hitanareo sy renareo mahiratra ny jambo, afaka amin'ny mandringa, diovina amin'ny boka, malato ny mareny, natsangana ny maty, ary malahelo itoriana ny filazantsara, ary sambatra izay tsy ho tafitonany io ny amiko. Irahan'i Jesosy ilaza izay zavatra hita sy re. Nahariary ho hita sy ho ren'ny rehetra ny fanafahana nataon'i Jesosy. Raha raisina ra-panahy avokoa ireo nataon'i Jesosy ireo dia ny maizy azy ny olona rehetra mihitsy no vahan'i Jesosy tamin'ireto olona maro ka tantaraina amin'ny Jaona mpanao batisa ireto. Tia no fanamperana isika zanany, isika mpino, ka tsy ahilangila ny fampianaran'izao tontolo izao. Ary mbola manaprofo izany ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatiana 5:1-4 izay perikôpa ny vakina teo. Indro zao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho firanonareo dia tsy asoanareo na dia kely akory aza Kristy, fa lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky ho forana rehetra fa pitrosa tsy maintsy makatony lalàna rehetra izy. Nandaira ny fampelezan'ny jiosy mantsy ry havana malala ny olona sy ny kristianina tamin'izany fotoana izany hoe tsy maintsy forana. Ny dikany dia izy io ka ny lalàna an-tsitrapo. Marina tokoa fa famantarana mahavoaka an'Andriamanitra ny famorana araka ny Genesis 7:10, 10 sy ny 7:7. Fa rehefa taty amin'ny andron'i Jesosy zany, vitan'i Jesosy ny famonjena, tandindona sisa ny famorana, tandindon'ilay batisa izay tanterahana ho antsika mpino ny famorana. Ahoana raha ny fampiarana an'izany? Jehovah mandoa onitra, ka izy ilay nampiahaka no manangona sy mikarakara toy ny ataon'ny mpiandro tsara, mamerina sy ianao. Koa izany ny tena zanak'Andriamanitra fanamperana, ary ataon'izy tompo miavaka ny manompo sy tsy manompo azy, aparipariny amin'ny tsy mpino fa afaka isika mpino eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ny tapany voalohany, porofon'i Jehovah fa afaka isika mpino manoloana ny tsy mpino. Fa ny tapany faharoa, ho antsika samy mpino ry havana malala, miaina ny fahafahana mbola asehon'i Jehovah koa hoe ahoana izany tsika samy mpino izany miaina ny fahafahan'i Jehovah. Dia ny 12 ka hatramin'ny 14 amin'ny Jeremia amin'ny vakina teo 1:30, mbola ho vakiako kely amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia ho avy reny ka hioby amin'ny avoan'ny ziona, dia hitandrozotra ho any amin'ny zavatsoan'i Jehovah, dia ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo sy ny zanak'ondry ary ny zanak'omby, ary ny fanahiny ho toy ny tanimboly voton-drano ka tsy hamalazo itsony, ary amin'izany dia ho faly amin'ny fandihizana ny virijina mba amin'ny zatovo sy ny antitra koa, fampodiako fifaliana amin'ny fotomaniny, ary eo ampononiko sy ampifaliako izy ho afaka alahelo, dia ho vokisako zava-matavy ny fanampisorona, ary ny oloko ho voko ny zavatsoako hoy Jehovah. Io tenin'Andriamanitra indray ry havana dia atsapana ireto telo miantoana ireto. Voalohany, miverina amin'ny laony ny fisoronana sy ny fampiompivavahana ary ny fanaovam-panatitra. Tononona mihitsy hoe ioby ny fanaty sy malazo ny zava-matavy mpisoronana amin'ilay fofona miakatra eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ny voalohany. Ny faharoa, ny fifaliana sy ny fahafenona ho valin'ilay tebiteby. Tononona mihitsy hoe arena izany nampanantenain'i Jehovah, vokatra tsara, fiompiana amin'ny tompo, mahazo ny zavatsoan'i Jehovah ireo zanany. Ary ny fahatelo amin'ity hoe fahafahan'ny samy mpino ity dia hoe firavoravoana sy fandihizana izay solom-pisaonana sy adi-tsaina. Izany tokoa ny fahafahan'ny samy mpino. Ny dikany dia hoe fifalian'ny samy zanak'Andriamanitra, fifalian'ny samy zanak'Andriamanitra afaka
ny dikan'izay dia manam-piadanana, manana fitoniana amin'ny fiainana. Teny apôstôly Paoly manamafy amin'izany amin'ilay Galatiana toko 5 vakiana teo ry havana malala 5:5. Vizahay amin'ny fanasy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana, fa amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoana amin'ny famoranana ny tsy ny famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Izay mahasoa no tadiavin'ny samy zanak'Andriamanitra, tsy ilay endrika ivelany no ifanehoan'ny kristianina ny fahafahany, fa ny finoany, tsy endrika ivelany amin'ilay famorana fa ilay finoana. Ary dia mbola manaprofo an'izany ilay fomba fitantarana amin'ny Jaona mpanao batisa, ka i Jaona mpanao batisa mitodika amin'ny Jesosy miteny hoe ianao va lay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Raha tambatra ange zany ilay ho avy sy andrasantsika dia izao, mino Jaona mpanao batisa fa misy hery ao amin'ny Jesosy, fa tena Jesosy tokoa ve ilay Mesia? Ianao ve lay ho avy? Fa mahafinaritra koa nefa fiteny hoe sa mbola hafa no andrasantsika, zany hoe miray finoana, miray fahasambarana, miray fiadanana. Raha fitinina zany ry havana malala, Jehovah mihitsy nitondra antsika amin'ny atao hoe tena fahafahana, tena fahafahana, ka asehony amin'ny tsipino aloha, amin'ireny tsipivavaka ireny, fa isika pino manana tombony, olon'afaka isika. Fa tiany Jesosy iainantsika koa ry havana malala, fa samy olon'afaka isika kristianina izay mifanohana, mifampahery manoloana an'izao fiainana izao, ka hitoerany tenin'Andriamanitra. Koa na misy ara-ny fihibohana, olon'afaka ianao, tandremo, sao dia lasa mirona amin'ny fiainan'izao tontolo izao, ilaina milalao amin'izao fotoana izao, mihiboka ao isika, fa aza tratran'ny fahafahan'ny tsipino isika, variana amin'ny loka sy ny karazany, mahazo mifaly ianao milalao, fa atao vovoninahitran'Andriamanitra izany. Mahazo midera amin'ny tompo koa ianao any tokantrano any, ary ifampizarao amin'ireny tambazotra tserasera ireny ny fifaliana hitanao amin'izao fihibohana izao. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havana malala. Ry Tompo Andriamanitra io, tena voafaritra tokoa izahay raha ampitahaina amin'ny sitraponao teo, satria rehefa navelanao malalaka tany amin'izao tontolo izao dia niofo nanaraka ny fomba ny tany, ary na samy izahay tononona ho zanakao aza dia samy be tebiteby sy adi-tsaina. Toa endrika ivelona ihany indraindray ny maha-kristianina anay, no ny teninao ary ry Tompo, mitondra fitoniana ho anay dia manaiky hiova sy mangatam-panadiovana izahay. Aza manalavitra anay ianao, fa akaiky ny fahoriana izahay raha tsy ao ianao mamonjy anay, misaotra anao ry mpiainy vavaka. Apetraka aminao ny fiainan'ny zanakao tsirairay avy isa-tokantrano any, manoloana izao fihibohana izao, ny asa tsy maintsy hatrehina, ny aretina manamtanona, inona nefa ry Tompo, fa miaro anay ianao, miaro anay zanakao ianao. Tondranam-bavaka ireo namanay, fantatra fa misy tratran'ity aretina coronavirus ity. Ianao hijery azy ireny manokana, ny amin'ny fitsaboana azy, ny ananan'ny fanantenana, ary indrindra efa betsaka ny fantatray fa efa sitrana, dia tsy ny fahaizan'ny dokotera akory na ny fiasan'ny fanafody, fa ny fanasitranana avy aminao ry Tompo, no anehoanay voninahitra anao sy ankalazana ianao amin'izao androm-piainanay sisa izao. Tompo, mety sy tokony ataonay ny maneho voninahitra anao, ka dia atolotra ianao ny tera sy ny lasa. Ianao mbola omba ny mpikarakara rehetra, ary mino izahay fa tsy ho ela intsony dia ho hita tanteraka ny fanafana amin'izao aretina izao. Izay mino fefahany ilay fanafana, fa ny hipitrany andrasanay miandry ampinoana sy ampitiavan'izay ry Tompo Andriamanitra. Ankehitriny ary izahay Tompo, niombona amin'ny vavaka izay nampianarinao anay, fa izay niaraka tamin'ny mpianatrao manao hoe Vainay izay an-danitra, ho amasinina ny anaranao,
Mitondra ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny anatsara anay, ary mamelà ny helokay, tahaka ny mamelà ny izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fahakampanà, manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hita ianao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapetry ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ry havany malala, manonona hatranin'ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy. Reto ny roaraha sy tsara ho fantatra. Ny rotsom-bavaka aloha amin'ity herinandro vaovao ity, hivavaka hiandrandra ny fanangonana sy ny fampidian'i Jehovah isika, satria na manafay azy izy dia efa vonina indray hitandrina antsika ondriny. Araka ny Jeremia 3:30 manao hoe, izay nampieliny Israely no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandrin'ny mpiandry ondry ny ondriny. Ny raharary avy any malala, araka izao dia ampitana amin'ny alalan'ny mail sy ny Facebook ny fandaharana amin'ny fampiompivavahana miaraka amin'ny toriteny. Ezaka koa isika ampita izany amin'ny hafa. Araka izany ho hitanao zany afaka jerenao amin'ny écran tahaka izao ny fampiompivavahana. Fa misy koa version audio, zany hoe version audio dia fampiompivavahana fenofeno kokoa, misy ny teny famelan-keloka, misy ny sitrapon'Andriamanitra, misy ireo hira amin'ny fampiompivavahana. Ao anatin'ny fiboana moa isika mikatona ny fiangonana, eny fa na niasa fanaovana trano fiangonana aza dia nijanona kely tamin'iny herinandro iny, mety toy kosa zany amin'izao herinandro miditra izao. Mandeha video Facebook koa ny toriteny amin'ny heriny anio. Dia manentana anao angony indray ny rakitra efa nomantsika ho amin'ny asan'Andriamanitra tamin'ity andro ity sy amin'ny heriny amin'ny asan'Andriamanitra. Afaka arotsaka ao zany rehefa mivoha fiangonana, satria hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 7:15, aza vela izy tsy voalona amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Ny katekômena dia miato kely ny fakana sy ny fanaterana lesona, satria ireo mamaky mail ihany ankehitriny no afaka manohy raha mandefa izany, fa ny maka sy manatitra zany aty am-piangonana tsy ho afaka noho ny fikatoanan'ny fiangonana, koa dia samy aharitra isika katekômena afaka alahady anankiray dia efa afaka mandray ny devoir sy ny lesona indray. Izay ireo afatra sy tsara ho fantatra, fampitondram-bavaka isika amin'ny fanohizana ny fiainana. Naharehanareo fa tsy somary tsy salama ny mpitandrina tamin'ny herinandro lasa teo, mbola somary marary kely, ny maso no misy mivoto, efa maina izy io tompoko, efa memiena, fa dia eto am-bavaka mba ho sitrana soamantsara ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Misaotra manokana ny teknisianina napita izao sary izao any amintsika tsirairay avy, dia samy ahery amin'ny heriny iray ny fampiompivavahana mbola tahaka izao ihany, ny mpitandrina ihany no manatanteraka ny asa aloha vokatry ny fihibohana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.